izay manohana ny vanesa manonga. Ny tomboan'ny resaka aloha tonga dia resako satria hitako hoe be dia be ny olona kamo mamaky saotr'izany. Dia maika be hanao commentaire sy ny sisa, hanaratsy, hanabokana sy ny sisa satria j'ai touché à votre petit protégé, j'ai touché à votre petit Vanessa Manonga. Dia izay ilay tena makarary fony sasany hoe ilay Vanessa Manonga mihitsy ny voateny. Or que ilay Vanessa Manonga manao zavatra tsy manjary. Dia izay tsy maintsy mampahatongana amin'ny teny. Fa tsy hoe Vanessa Manonga akory dia atahotra na hoe manao publication dia partage ny Vanessa Manonga dia ho avy eto daholo ny influencé an'ny Vanessa Manonga hitabatabana. Franchement, je m'en fous. Fa rehefa kaminareo amaky dia problème manareo zany aloha nareo arary saina any anofiana any nareo raha alina je m'en fous. Fa le resaka ty dia resaka teritery atsindry. Tsy mazava amin'ilay olona moa zany le izy fa le olona maika mamaky. Maika amaly zany. Ao amin'ilay soratra lava be ao amin'ny teny hoe mamaky tsara fa rehefa tsy amaky tsara dia akapoy amin'ny vavahady-piangonana ny loha c'est sincère. Dia nocif pour les sans cervelle, bien sûr, nocif ho an'ny olona sans cervelle. Rehefa kamo ianao andinika sy amakafaka dia tsy maintsy ianao akalagy. Inona ny tena zava-miseho? Ny zava-miseho dia izao. Nisy bénévole ny asa teny Kianja. Ireo bénévole ireo mpitolona ireo no nikotiana. Mpitolona teny ireo dia nikotiana hoe ndao anao bénévole fa misy asa ry dia izara ranontsika no ohatran'izao ahoana mety aminareo ve izany. Tsisy resaka karama io tsindriko tsara. Tsisy resaka karama. Ireo olona ireo olona nitolona tamin'ny fony manontolo. Tsisy resaka karama izany tao. Ary izany resaka karama sy indemnité tabatabain'ilay fatana Vanessa Manonga izany c'est un truc de 10 000 ariary. 5 000 ariary transport dia 5 000 ariary solon-tsakafo. 5 000 ariary zany sika rehetra samy malala ohatriny na plan vary eny akoditany. 504 dia mihinana tseko akondro 500 dia izay zany 5 000 ariary zany. Ary ny 10 arivo io frais reo ankizy reo mody amin'ny 9 alina reo vao mody. Mody reo amin'ny 9 alina indray tsy izy bus tsony mandeha pizy indroy impiry. Ary indraindray aran'ireo tao anatin'izay fotoana nitoloman'izay farak'izay betsaka indroa reo nahazo an'izany 10 000 ariary zany. Dia izay 10 000 ariary indroa niraisina ve no anabatabana an'ilay olona ohatran'izany nefa ianao olona mpitolona de salon ary ambadiky ny écran. Dia izany no ataonao. Avy eo ilay resaka masika. Nisy masika be dia be tsy Vanessa Manonga rery angeny nanome masika. Be dia be ny olona nanome masika fa izy no miteniteny hoe masika verina tsintsinina. Masika efa feno lelo le mpitolona efa feno rarakiviny le mpitolona dia hokofina ny daholo ilay izy dia avy eo izy mbola be vava ihany izy hoe avereny fa nisan'izao no nameko dia nisan'izao no averina. Tsy za mihitsy le nataony an'ilay izy fa raha taty amiko na ny emanina raha taty amina fa olona hafa ny nataony an'ilay izy. Io olona hafa io no presseny hoe amerina an'ilay masika. Rehefa tsy feno nisan'ny masika dia soloa io izy. Izay ny teneniny ao. Fa eo izy mody manao vavaka masirasira hoe za tsy ny teny an'izany masika ny aminao afaka tazonao. Bien sûr amin'ny masika nampiasako angery kalakely ty mivolako ny mividy azy. Mivolako ny mividy azy ary za mbola mividy SSI mbola mividy teny mivolako ny ala. Enao tao ambadiky ny écran, enao nitondra tsy nitondra reny menao reny eny tsy ampafirin'ny nisy nanome. Be dia be ngeny nanome tao fa tsisy naniritery zany hoe avereno hoe fenao rery mahita sektany zany. Zay mampatonga anahy manitsokitsokanao mihitsy hoe enao mpivavaka masirasira. Vavaka masirasira hafa ny teneniny vavanao hoe ry ambadika fahamarinana Andriamanitra fitiavana ny emanina rehetrarehetra iny nefa ry ambadika reny ny olona tena nitolona tabatabainao ohatry ny elika. Reny ve mivava mendrika an'ilay olona olona roa izy ny taona nanao nofa. Atao hoe nanao nofa zany le olona tsy namerina an'ilay masika. Nanao nofa zany izy. Nisy olona tao nangala boly na angalatra na angataka fanampiana tany amin'ny Vanessa Manonga io reo mpitolona ireo hoe mba ampio zahay hitory an'ilay olona satria tsy afaka mitory ny bénévole fa ny olona nanome don no afaka mitory. Nga izy na ny rara natao ny view message n'olona tsy ny rara iny le izy. Dia eo izy mody be vavy eo satria ve amin'ny teny dia hoe tsy ambadika tsy hoe fa izy ianao tsy fantatro. Za ngery kalakely ty tsy te ho fantatrao tsisy hidirako mihitsy zany na fantatrao na tsy fantatrao fa ny zavatra resahantsika eto dia ianao manao menasy ny bénévole. Fa maninona izy nataonao an'izany fa ngara mahita anazy ianao tsy miteny dia ataonao an'izany izy hoe avereno zany. Fa maninona masika efa nomena angereny inona ngany tsy azonao mine hoe don cyprès ny don zany zavatra omeny zany. Raha nomeko rehetrarehetra koa ny andeha ho angatahako daholo hoe taty daholo avereny daholo
raha manao an'izany konkoa raha manao an'izany daholo ireo olona rehetrarehetra eo ary izay mihitsy angeny nandrasanay tamin'ny mpameton rehetrarehetra hoe vereninareo fa nisy nangalatra le don dia avy apio andao antsika hiady ho amin'ny mangarangara taizinareo taiza ary olon'ny tompo olon'ny tompo miseho marina nefa pitary paty filam-bava mba apio kely chanisy s'il te plaît le télé any s'il te plaît dia zay zany ny tena mamelagy anahy dia ny tsy fijoroanao amin'ny marina ary Vanessa Manonga maninona ianao raha miaiky hoe naneritery ianao an'io bénévole io ianao sady sur terrain fa mpitolona de salon mbola avy koa ianao mitabataba an'le olona mendrika anazy ve reny mitabatabana amin'ny message nao vavabe anao reny amin'ny fomba hafa ahoana nitakinao anazy ahoana izy mimenacenao ohatra an'izany fa ngara mahita anazy ianao tsy miteny dia hoe ianao zany Vanessa Manonga dia tu te prends pour qui tu te prends pour Saint-Pierre sa Saint-Michel sa izy amin'ny fieritreretanao ny tenanao dia afaka ianao hitabataba ny olona arak'izay tianao zay zany le izy dia rehefa miteny azy zany dia atsoina daholo ny alikanao rehetrarehetra hiady amiko vato lampy afaka andihizanareo menakavy afaka andihizanareo tsara na ho atsoinao daholo raha ny ray fiangonana na FFKM manontolo raha ho atsoinao tsisy raha zany je m'en fous complètement moi je m'en fous raha ohatra hoe hevitra mivoaka avy any amin'ny olona vendrany zany je m'en fous sincèrement fa ny anany tiako fantatra dia zao mbola mitako ve ianao amerenana an'le masika feny lelo sy ny sisa izy moa atao amin'ny commentaire miteny afaka tazominao etc oui fa le izy efa nataonao inona ireto message reto ane nataoko tato hoe ary zany ke transparent zato isanjato tsisy afenina tsy lazalaza pour zany mihitsy dia davika raha laza zany ny ilaiko any akafa no mitady fa raha laza zany tsy tia scandale ty ny napokako ok ao tsara tsy tia mihitsy ny napoka raha laza ny tedavina ary zay mihitsy ny fomba anareo kristianina eny anareo zay miteny rehetrarehetra dia mitady laza daholo dia amin'izay zay mangina volamena fa zay mangina tompoko dia vongatay fa tsy volamena zany vongatay zay mangina zay fa tsy hoe zay mangina volamena dia miteny zany zay dia hoe pourquoi tu n'assumes pas ce que tu as fait tu as menacé quelqu'un qui était vraiment sur terrain tu as voulu qu'il rende tous les masques niterenao izy hoe soloiny tsy ampy pourquoi tu n'assumes pas et hoe anao mody masina dia atsoinao daholo ny olona rehetrarehetra ny follower anao dia hoe atahotra non tu mets-toi le doigt où je pense fa ça va pas marcher avec moi dia le resaka le hoe 40 millions nisy olona hafa tao nanodody nisy olona hafa mihitsy tao nanodikodim-bola be ary io ny atsoina anazy hoe andao hifanampy hijery an'io savahao an'io le mpangalatra io nga izy hita fa rehefa andeha imenace dia anao terrorisme ny olona tena kianja io olona io amin'io olona tena kianja foana dia io ny tabatabainao ao hoe avereno le masque amin'io efa naverina tany aminazy fa le hafa le hoe tsy hitatra hoe izy tsy te alalan'izany na tranom-baranahany na inona mais franchement tu penses par quoi ou bien t'as vendu ton cerveau combien le gramme raha nisy namidy tao fa aza mifanao an'izany ny anaty resaka ty vitatreto fa ianao manohy raha ohatra ianao te hanohy fa moi je m'en fous ny anany zavatra angatahako okizay ny faneriterena ny olona tena nytolona okizay ary tsisy tu ne m'auras pas dans ton jeu là hoe fa nga te alaza fa nga ina koa le ataonao ato le hoe tsy fantatra io olona io mais tu te prends pour qui ianao zany tokony hoe ho fantatrao zany dia hoe inona moi je suis bien tsy mila mametraka CV any amin'izaniza je suis bien dans ma vie tsy mila laza tsy mila ninina anareo kristianina zany resaka tavy ivelany sy fitsarany ivelany zany fa tsy anay zahay mijoro tsara amin'ny azon-damosinay zahay mitolona ho an'ny tandrazanay Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny kristy dia zay koa le kisy mamasosy krizana dia le resaka hoe Israel tsisy idirany oui tsisy idirany mihitsy fa zay nalalako amin'ny Vanessa Manonga hatramin'izay olona manohanohana fahatany sy fa tsy mahafantatra histoire akory zay je prends masque gaz za tsy mivarotra masque gaz fa ny Vanessa Manonga misy le masque tarakety amina le misy lelosany reo ho sasanay reo dia anaovanay fanodonana fako zay anao anaovanay anazy donner c'est donner reprendre c'est voler raha ohatra ianao ka mila anazy dia tonga afaty sady zay mila olona bénévole anao charbon araka aminay anao fanodonana fako araka aminay ilalao fako araka aminay zany ny tena fitolomana fa tsy fitolomana ao ambadiky ny écran mpitolona de salon ok bonne nuit.